kiva raha ohatra kiva tsy tamanijokeny zany roany tena maro aby natao Jesosy taminafa za tena tsy kiva pairaiky manarantsika jiaby zany raha manompandemanitra tsy maintsy misy laky fa aza kivy mihitsiny fa Jesosy mitrantsetsra amin'ny fiainatsika rehetrarehetra misoratra Jesosy mandeha voninahitra miloko tsara Jesosy tsy hoe Francine, amerina voninahitra ho an'i Jesosy ary. Androany zany vanim-potoana Haleluya. Rabogina que acknowledge Jesus. So the mission anniversary no one is here. Bulan ini deh. Bulan sabtu demanda cik nam zawa bantu ngalih dan minyak cik zawa. Hari ini sudah lihat nak apa yang masuk ke dalam ringkas swabang maru bedanya. Andi man tendaya sampai lah beda kita nak. Hari ini sudah mungkin remandi si kerapanaya. Sisa tanpa apostola tapi terkutan rasa nasi badnya. Hari ini sudah yang tua di Azo bantu nali bezo, ane. Dia tikundaya mikulono natni kila sandara sika. Androane dia lah dia. Faina befulwa di bulan Februari tahun 2020. Bulan Mei siluman kantera ketika natni bulan ini fanagana. Ane. Itu pemar-mar na cangkan wazaya. Ini dia tu zon kila sandara sika. Ila sana ni intercessor etareta famantantere dan li fivriambea ni sampa na intercession wa ni rapitwa alasinenya ito penguna manumpa ni rube funura sasa di marina mu zanfa présence obligatoire wa chika pambana etareta te pila sana manaraka doska te tanna makum pila sana manaraka ya di sampai na pelentoa, hari sampai intercession, dia mkarakara baba kategori la lebea, dan nasa buca wafzawa, manungkam ni vadura marena, ecam ni devon piro parika dimza ni rompehua, nyara kamiruna mandea ni tegori ni pasainram, am vadura marena. Dia marina nuzanya samia mitunda sakafume mana, wachika rita sayandea. Dia ibu zan marina fa noto wachika reta yua baba katengu buita yo araoze ba miskona malaka manasanam na decision bautuga munjan saya baba katengu buita zai. Amen. Dia bulan tu itu na chani baba intercession zeto itu pengguna na isa kani la snenya kam juma
samy manomboka amin'ny 12 ora sasany atoandro hatramin'ny 2 ora atoandro. Ny alatsinainy moa zany io ka hatramin'ny alakamisy dia manomboka amin'ny lera io fa ny zoma moa dia miaraka antsika amin'ny vava sy fifadikana. Amen. Dia eo atsika ray aman-dreny izay manana zanaka atolotra, isika amin'ny zona fresne dia manatanteraka fanoran-jaza isaka ny alahady farany volana. Dia manasa atsika ray aman-dreny raha ahoana manan-janaka fa mbola tsy natolotra, manasanao mba hisoratra anarana amin'izay agnaran'ny zanakanao zay mba atolotra mba sipahatsika mandrindra sy mandamina ny fotoanatsika isaka ny alahady farany volana. Dia fitazana manaraka ao anatin'izay alahady farany volana zay ihany dia manatanteraka atsika fa anaty pisaba. Tena marina moa amin'ny herinandroany io lahady io manatanteraka atsika fa anaty pisaorana. Dia ao anatin'izay dia hiaraka atsika ilay tabatra amin'ny tompo andray ny fanasan'ny tompo amin'ny herinandroany amin'ny alahady amin'ny herinandroany. Amen. Dia filazana manaraka ndotsika te-tanana mafy ny filazana manaraka ty. Ny zoma fahelina martsa sy sabotsy fafitony martsa ary farana ny alahady 8 martsa ny séminaire ny vehivavy. Amen. Ny séminaire lehibe ny karakaraintsika eto am-piangonana manomboka ny zoma 9 martsa eto am-piangonana manomboka amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 9 ora hariva. Zay ny zoma. Dia ny sabotsy manomboka amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 5 ora hariva. Ary ny alahady moa zany famaranana dia mitovy tahaka ny tombavaka atsika ny alahady tahaka an'izao famarantsika ny séminaire ny vehivavy. Agnarany séminaire ny vehivavy fa anasana atsika lehilahy jiaby tonga maro. Amen. Tsy dia mety hoe viavy zany fomba maladisika kely ny lehilahy fa natao atsika jiaby io séminaire io. Dia ao anatin'izay mivora ny vehivavy rehetrarehetra eto am-piangonana ny alarobia ho avy zao manomboka amin'ny 2 ora sasany ny vehivavy rehetrarehetra. Dia ny vehivavy rehetrarehetra ny koa ny sabotsy 14 marsa manatanteraka fitsangatsanganana lehibe asitsika te-tanana mafy any vehivavy. Manatanteraka fitsangatsanganana zay ny vehivavy rehetrarehetra ny sabotsy 14 marsa. Za lehilahy zany ianao mijanona an-tanàna. Amen. Dia toujours ny vaovao ny selule atsika. Ny selule tanàna koa dia mbola mitoetra anatrany isaky ny alahady amin'ny 5 ora sasany ao an-trano ny ranavavy Lidi. Ao ny ranavavy Lidi. Iny izy ao an-trano zany nanaovantsika zay selule zay manasa atsika rehetrarehetra nao fokotany manodidina tanàna koa mba ho tonga anatin'izay vondrom-bavaka zay ao an-trano madame Lidi. Dia ny selule tanamboasaingany koa dia mbola mitoetra anatrany isaky ny zoma amin'ny 5 ora sasany hariva. Marina moa zany fa misy vavaka mahery vaika atao amin'izay vondrom-bavaka zay amin'izay fiaraha-mivavaka izay. Koa manasa atsika rehetrarehetra mba ho mbola mitoetra anatrany isaky ny alarobia 2 ora sasany. Dia mbola mitoetra anatrany koa ny selule tsara kifafa isaky ny sabotsy amin'ny 5 ora hariva. Ny toerana moa zany dia ao an-trano ny Mama Steve. Ao ve Mama Steve? Ya, iny zafara iny ao an-trano io zany novatsika an'izay fiaraha-mivavaka izay. Dia ny selule tanamboro zany dia mbola mitoetra anatrany isaky ny sabotsy amin'ny 5 ora sasany ao an-trano ny pasteur anatrany isaky ny sabotsy amin'ny 4 ora ao an-trano ny pasteur Augustine. Manasa atsika rehetrarehetra zany eny amin'ny faritra manodidina reny mba ho tonga anotrany zay zay. Dia misy selule vaovao ihany koa vao hisokatra, misy selule ao anatin'ny hôtel Melville Mangarivo. Selule anatin'ny hôtel Melville isaky ny sabotsy isaky ny lasinainy azafady amin'ny 1 ora atoandro.
isaky ny alarobia amin'ny ora misy fotoana indroa zany izy io a ny latsinainy sy alarobia sy manomboka amin'ny ora atoandro dia ny cellule mbalama anazy mbola mitoetra tany izy sabotsy Mahino tsara ve ny riva fara? mahino tsara dia ao anatin'izay mbola mitoetra natrany koa ny cellule mbola madinika isaky ny alarobia amin'ny dimy ora ao an-tranony pasterama ary ny cellule ambala soa mbola mitoy a isaky ny zoma amin'ny 3 ora atoandro koa minasantsika rehetrarehetra indrindra tsika mpiandraikitra mba ho tonga agnatevi-daharana ao anatin'izay cellule izay amen dia toy izao ndraiky fandaram-potoanatsika ny amin'ny herinandro io a ny rapitso alatsinainy a dia misy a maraim-panosorona eto am-piangonana manomboka amin'ny 5 ora sasany a ka hatramin'ny 1 ora sasany maraina manasantsika rehetrarehetra mba ho tonga anatin'izay a fitombavaka izay dia isaky talata sanakamisy a ny maraina manomboka amin'ny 6 ora dia misy vavaka fanafana eto am-piangonana sy ny fanafana ozana manasantsika rehetrarehetra mba ho tonga amin'izay raha ohatra ka hoe ao anao a mila izay vavaka fanafana izay dia isaky ny talata sanakamisy any koa dia misy fitombavaka eto am-piangonana samy manomboka amin'ny 5 ora sasany ariva manasantsika zanak'Andriamanitra rehetrarehetra mba ho tonga anatrika an'izay a fitombavaka atsika izay ny zoma misy avavaka sy fifadikana eto am-piangonana samy manomboka amin'ny 6 ora maraina amen amen mahino tsara anao Lany tila le micro. Tirana levony aminaty. ao tsara fifantonao a ya zomarika ny lazantsika teo dia manomboka amin'ny 6 ora maraina vavaka sy fifadikanana eto am-piangonana ary ny afara moa izy eo mirora sasany tolakandro ary ny alahady a fidirana voalohany dia manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 10 a ary ny fidirana faharoa amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ary ny tolakandro a manomboka amin'ny 3 ora tolakandro manasantsika rehetrarehetra mba ho tonga anatrika an'izay fotoan-dehibe izay dia toy izao ilay ny fandarantsika eny amin'ny radio a RTE a na ny 104 FM isaky ny talata sy alakamisy dia misy fandaharana tsika samy manomboka amin'ny 12 ora sy fahefany afaka mihaino atsika ary manasantsika mba hihaino an'izay fandarantsika izay ary ny asabotsy a manomboka amin'ny 7 ora aly ary ny alahady a manomboka amin'ny 1 ora atoandro manasantsika rehetrarehetra zanak'izony mba hihaino an'izay a fandarantsika eny amin'ny radio izay ary ny fandarantsika eny amin'ny TV Plus Tamatavy a isaky ny asabotsy a amin'ny 1 ora atoandro manasantsika rehetrarehetra mba hijery amin'izay fandarantsika zay a fa misy fampianarana tsara ao anatin'izay a fahita lavitra izay amen ndao atsika hiara-tehatana mafy a ary hiara-hitsangana atsika andrasitsika ny ray aman-drenitsika Aleluia. Otsika hivavaka hiaraka hisaotra ny tompo ny amin'ity fotoanandroany ity. Jesosy tompo mangataka izahay ny famindrampinao ny ranao anadio anay anatana eto androany fanamasina ny herinao hitarika anay mitolotsaina avy aminao hidina ny tsiraiavy aroka ianao androany Jesosy hitiny amin'isavatan'olo anova ny filanay ngatana eto androany tompo nosotra avy amin'ny fananao masina anova ny tantaram-piainanay indrindra mba andresanay révélation avy eny am-panitra misaotranao zay aroka tompo mandenao tahina ty fotoanandroany ty any aoka tena fandresena ty fotoanandroany ty aoka fotoana fiainiosotra Andriamanitra ho amin'isa vatanao misaotranao zay tompo amin'ny anara mahery Jesosy Kristy ro tompo Andriamanitra ndiananay Sunset,
Amizao fotoan'izao anao raha mbola mitondra baiboly raisany mbola taninao ny baibolinao nao jerevantsika ny bokin'ny Salamo fa 20:7 io teny ho antsika tsiraray avy io androany. Amen. Ary tiako matenao vakinao mafy androany Salamo 20:7 eny ambony 7:70. Alleluia. Salamo 20:7 eny ambony 7:70 vakitsika. Raha ao anao dia manaova mailina mafy raha hitanao. Mbola misy tsy manana mailina mety misy tsy mahita. Za mila mailina miredona tsara dia vakitsika miaraka le izy. Salamo 20:7 dia eny 7:70. Nao mba vakitsika mafy sady ataontsika mponona satria ho anao io teny io. Ray, roa, telo. Tsy ho faty fa ho very ka hitory ny asan'i Jehova. Amen. Abeleo le mandeha dia ataovy mafy amin'ny fandresendahatra hoe tsy ho faty fa ho very ka hitory ny asan'i Jehova. Amen. Asivotra tanana mafy amin'ny tompo dia arabôsy olona akaikinao dia teneno aminazy mihitsy hoe tsy ho faty hoe ianao fa ho very ka hitory ny asan'i Jehova. Iteneno amin'izay eo ambadika tsy ho faty ianao fa ho very hoe ka hitory ny asan'i Jehova. Zay minao izany rekoreka mafy. Alleluia. Amen. Tsy maty mitao ty mo. Amen. Mandresy mitao ty koa. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto an-tranon'Andriamanitra amin'ity andro mahafinaritra be androany ity. Minao fa ampifaliana tanteraka miarahantsika eto androany faly ihany koa miarabanao zay sambany tonga eto. Izy zao izy hoe sambany androany mba tonga eto mba ataofatrizao fotsiny hitananao. Tsy mila mitsangana aby anao fataovy karan'izao. Hitananao mihefakefa misy vola horaisinao tsy hoe misy fitahin'Andriamanitra tsy ampozinao hitsanga. Ary ny Jesosy kadô ositra mavenimbe anao niany. Itsolo vavolombenany amin'izany anianao. Miarabanareo zay faly mandray anareo. Teny foana moa dia hoe rehefa tonga eto ziona aza miteny hoe zaho vahiny. Fa ziona ny antsika jiaby. Ziona zany tanànan'Andriamanitra. Dikan'izany tanànanao. Amen. Zay no era satria maika antsika andray zava-panandro any andao hiaraka natanteraka fanatitra. Ary teny mihitsy ny rekenao fanatitra hoe atao fa tsy rakitra hoe. Matetika ny olona zatra manano rakitra. Dikany teny hoe rakitra moa koa ny zay tianao atao ny ataonao. Fa le hoe fanatitra kosa dia zay nasain'Andriamanitra ataonao ny ataonao. Azonao ampy hoe fa iny ny nasain'ny tompo ataonao androany. Vazivazy zany sao dia misy tezitra ndraiky koa hoe zay zay forsenao. Ato tsisy forsena zany manao fanatitra fa antsitrapony anaovantsika anazy. Asanao atao ambony ary fa hivavantsika. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy atolotreo anao reto fitahina zay nomenao anay reto.
raisoko arekeo mba hoanitrakasitrany anatry anao oentinao ianandatana ny voninahitra ao jerevy tompony fona tsiraray avy zay mamafy jerevy reny tanana misarotra ireny aoka mba ho lavitry ny sento ho lavitry ny olana ho lavitry ny aretina ho lavitry ny tifosiny sy reo karazana asany maizina rehetra mivavaka mampanompona ho azy Jesosy eo mininona fanaratsy nanarakaraka azy hatramizay raha vako amin'ny anarany Jesosy zany manomboka androany ianao tompony mite angony eto amiko ny oloko zay manao fanekena amiko amin'ny fanaratsy mino a Jesosy fa androany misy fanekena vaovao ndray atao anao reny tanana misanatra